atolotry ny tvm sy ny bitsikanto ary ny knaps firaisankina ho amin'ny fiainana sosialy ho an'ny rehetra. On n'oublie pas ce qui est important. Désormais, le compte individuel travailleur est vérifiable via SMS au 575, valable sur tous les opérateurs mobiles. Go Movement International etsika mandehana maneran-tany ho fitorinan'ny filazantsara izay atao isaky ny volana May. Ny herinandro voalohany dia mitory ny filazantsara amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana. Ny herinandro faharoa mitory filazantsara amin'ny mpiara-monina sy ny mpiray tanàna. Herinandro fahatelo mitory filazantsara amin'ireo namana sy mpiara-miasa. Herinandro fahaefatra mitory eny amin'ny sekoly sy ny hôpitaly, eny amin'ny tsena sy ny toerana maro isan-karazany. Afaka mitory amin'ny olona iray ny mpino iray ary afaka mitory amin'izao tontolo izao isika rehetra rehefa miaraka. Ialohavan'ny vavaka hatrany zany rehetra zany. Hetsika mandehana maneran-tany, andao isika hanatanteraka ny ao am-pon'Andriamanitra. Faly rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny lalao tsora bitsika tonga soamantsara atao anatin'ity fandaran'ity izay arahana amin'ny RSE CNAPS dia raisika miteka mafy be ny mpifaninantsika dia hitendry sy lova faly mandray antendry izay tonga soa tamin'ny tsora bitsika. Ie, miaraba Gladys dia miaraba ny mpanatrika rehetra sy ny manaraka ny fahitalavitra manerana ny nosy. Ny RSE na responsabilité sociétale des entreprises raha ohatra ka atao teny malagasy izy dia fandraisana andraikitry ny orinasa ara-piarahamonina ara-tontolo iainana sy ara-toekarena amin'ny fomba maharitra fampandrosoana maharitra na lofain-javy. Dia misaotra ny tendry mahakasika an'izay fanazavan'izay ny mpifaninana faharoa kosa lova faly mandray lova izay. Ie, fiaraban'ny Gladys dia fiaraban'ny mpitserehetra ny amin'ny fahitalavitra sy ireo mpanatrika etony. Faly mandray anareo koa izay mino izay fa efa avonina daholo mijery na ny mpanatrika etona na ny any an-trano afaka manodina ny kodiarana avy hatrany. Tareo avao amin'ny RSE miaraka amintsika ao anatin'ity fandaran'ity. Fifanampiana isa roa telo isa roa telo ahoana lefa firy ny tianareo sokafana fotsiny indray satria moa izany fifanampiana le izy dia manokatra fotsiny lefa firy arany le voalohany eo amin'le voalohany izany misy te izay no hitantsika eo amin'le voalohany dia mbola manodina ny kodiarana ihany izany. CNAPS RSE fampandrosoana maharitra ataontsika mafy tsara nika mbola mirandray hono reto mihira akajokera sa mbola toizana ihany ny hirantendry sy toizany foana atao mpivoany atao raha no mitsangana dia tonga dia anisa telo izay efa hira indray izy izany mbola mitoy ihany le fanentanana mihira miaraka amin'ny tendry alefa sao re isa roa telo. Tsy mahita tsony tsy nahita hira tsony izany reto tendry fa manaraka izy avoaka album vaovao fa tehaka foana alonina izany azany aloha asio tehaka foana andaontsika hiditra mpifaninana manaraka alefa sindray aloha ny fanodinana kodiarana ohatra misy fanentanana momba le RSE koa tianareo atao mandritra fanodinana kodiarana dia afaka ataonareo le izy alefa sary ahodininy kodiarana arany lasakitsika ny RSE CNAPS eo andrekako mandy ahoana lova akajokery lova sa lova ihany nanao an'le ty
aka joker tena aka joker lova tena hitako mihitsy ny endriny mandrosary ny jokerany lova e makanesa ty angana le andia tonga dia makanesa ty a jokerany lova andia eo amin'ny joker zany sao a zay nalainy lova dia iza ny anaranao Faby mandray amin'ny Faby zay jokerany lova mandila izy a zany hoe andefa feokiry zay a dia andianao a dia raha ohatra ka mety tsara le dia ozy izy ny mpijery dia afaka manokatra lova zany a amin'izay littératie nosokafany hoe le eo amin'ny vafiry vonina ao ary meo any lova aloha le micro mba ahafahana miantsika tsara angataka ao amin'ny teknisiantsika andaontsika hitsangantsika rehetrarehetra sady mba efa elaela koa zay mipetraka izay dia mba afaka mandindimadinidinika eo ampiferana nareo lasarytsika e tsara aloha le izy Jesosy usama simba manavaka tsisy najetelisa sanany manova paradisa Jesosy usama chazi vazivazi zay apapony olo nutsinzeny Ameneka! Jesosy net tsara mihitsy izy teo ataovy mafy tsara raha ozy na hoe resy latry nareo mitehaka indray zay miteny hoe amanaraka Faby mbola mila mandidy atao tsara noho izay sy le mafimafy zany ny tena nety a zany hoe manokatra fotsiny zany lova ametsika tiaka kosa aloha Faby reto fa tena niezaka izy any a misy fanomezana avy any amin'ny tsorabitsika atolotra ho anao a i plante grace tsy azo tondrahana mihitsy le izy raha tsy indray mandeha ihany isaka ny folo andro a manjary lasa sao dia lo dia afaka mipetraka ianao zany a sady isaoranay manokana dia anokatra fotsiny zany zao a amin'izay fafiry izay tiany a ilova le fafiry amin'ilay mbola tsy misokatra fahadimy eo amin'ny fahadimy zany a ahitantsika ny litera jejo zay zany a ny eo amin'ny fahadimy alefa satrany ary mbola mitoy ihany fanodinantsika ny kodiarana lova satria namamamarina ihany moa zany iny a ahodiny avy hatrany ary ny kodiarana e Ie dia ampahafantarinantsika fa ny ao amin'ny RSE dia miasa ho an'ny fampandrosoana ny tontolo iainana ny sosialy sy ny toe-karena. Ok, tsura! Litera anankiray arany e manonona zao isa roa telo ohatrany akondro akondro misy akondro eo amin'ny faharoa dia misy akondro koa eo amin'ny fahaenina misy dia eo amin'ny voalohany izy daholo zany rehetrarehetra avy eo amin'ny faharoa dia eo amin'ny fahaenina dia anankiray sisaka itsy misokatra anao sedra ahoana lova anao sedra ve dao anao sedra levantsika ary ny sedra Hello, Papa, Dada. On n'oublie pas ce qui est important. Désormais, le compte individuel travailleur est vérifiable via SMS au 575, valable sur tous les opérateurs mobiles. tonga eo amin'ny sedra zany tsika zao a misy an'ity lambahoany knampsa ity a miaraka amin'reto harona knampsa ireto a dia le sedra zany a isalohana le lambahoany a dia avy eo a le harona atsofoka tsirairay ao anatin'ny harona ray dia zay mahavita an'izay a dia miteny hoe RSE knampsa dia mamaly ny mpijery hoe fampandrosoana maharitra dia zay a no mahavita an'le sedra alisa telo aritsika isa roa telo metrany ary asoitehaka tonga dia fatory tsara eo amin'le zay fatorana tsara le tsara zay alefa sam'izay le arina atsofoka tsirairay izy io asoitehaka foana aloha fa tena hoay tena mahafinaritra ny mpilalao antsika atreko aloha zany tena miady tsara mihitsy ny lalao a alefa ty micro ty a tonga dia aza teno miteny an'le izy rehefa eo amin'izay a ampandrosoana maharitra ary ny anazy tena tany an'le
farany teny voaloha fa mety foana any io a mety foana any io ny navitan'le sedra zany a dia tendry ametsika teky izy dia amin'izao fotoana izao zany a dia satria tsy navita sedra zany a ilova dia itendry zany zao anao ny taninay ahoana tendry anao sedra ve tendry sa tonga dia anonona an'le voambolana inona ny tiany tendry atao tonga dia tonoany an'le micro dia amin'izay henony mpijeritsika anao sedra hoy izy sedra miaraka amin'ny sotro sika amin'izao fotoana izao a misy an'ireny hazo ireny a dia atsipinareo zany le izy a mifandimina nareo manao an'le izy itendriny manao an'le izy voalohany satria antendry ty sedry ty dia zay mahavita matafitra betsaka indrindra dia izy ny mahavita an'le sedra anisa telo zay dia raikitra avy hatrany a isa roa telo alefa soare anjarany manaraka indray alefa hatreto zany mbola tsisy matafitra mihitsy mbola tsisy tafitra mihitsy aferina indray zany a alaina tondrela izy dia aferina indray le sedra isa roa telo atsika hitehaka ho an'zareo ametsika tehaka mafy be lova no navita an'le sedra tehaka mafy be tsika ho azy zao fotoana zao zany tsika dia anonona tsirairay zareo satria samy tsisy navita an'le sedra dia zay mahita ny olitera farany io dia izy no mandresy anonona ary zao lova e raha ny eritreritry lova inona ny litera eo amin'le faefatra izy voaka mpandresy ametsika tsora RSE knapsa agatatsika rindra nazava ny voambolana aodry miaka defa marivarana manampotra ny fiarabanantsika rehetra tompoko ny tarija dia voambolana tandroy bara antanosy midika hoe taranaka ny knafsa dia mitsinjony tarija amin'ny alalan'ny RSE na responsabilité sociétale des entreprises izay faritana amin'ny fandraisana andraikitry ny orinasa ara-piaramonina sy eo amin'ny lafi ny tontolo iainana amin'ny fampandrosoana maharitra na lovanjafy sehatra telo no anatanterahany RSE ao amin'ny knapsa izany dia ny voalohany ny fanatsaran'ny tontolo iainana toy ny fambolekazo izay miaro ny tany olovan'ny tarija faharoa ny fampandrosoana ara-tsosialy toy ny fanentanana ny mpiasa amin'ny aroloza sy ny fanomezana torohay amin'ny fikojakojana ny fahasalamana izay miampita any amin'ny tarija ary ny fahatelo dia ny fiarahamonina sy ny toe-karena toy ny fampirisihana eo amin'ny fanatanjahantena izay ilain'ny tarija sy ny fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny tsy fantsaretsakafo ho an'ireo mpikambana voakasiky ny kere tany atsimo menotsika indray ny loka izay ho atorytsika azy ireo ny loka ho an'ny tsinaomby dia mahazo écouteur avy amin'ny Dicom izay mivarotra ihany koa smartphone, tablette multimédia accessoire, voninkazo plante grasse avy amin'ny Mon Jardin Mon Bureau, kopy avy amin'ny Knaps, casquette sy stylo avy amin'ny Poste Malagasy ary plateau fandrosoana sakafo avy amin'ny Andony Maraina. Ny nandresy kosa dia mahazo écouteur avy amin'ny Gicom izay hitantsika eny Analakely amin'ny Tripolitsia box fahafito sy eny amin'ny Supreme Center Beorika box fa 5,700 sy 4,700. Raha amin'izay sika Actifleur ho an'ny zava-maniry mamelana rehetra avy amin'ny Gascro, fototra sakay afaka ampitomboina tsara avy amin'ny Mon Jardin et Mon Bureau, kopy sy arona avy amin'ny Knaps, t-shirt sy bloc-notes miaraka amin'ny stylo avy amin'ny Poste Malagasy ary plateau anankiroa fandrosoana sakafo avy amin'ny Andony Maraina. Teo amin'ny fanodonana kodiarana kosa, ilova dia nahazo arona avy amin'ny Knaps. Izay zany mamarana ny fandarantsika fa melohany tena hifaranany dia tianay raha mbola izy afatra na fanazavana fanampiny izay omenareo mahakasika an'ity RSE ity. Ie, ny RSE dia fanentanana ho antsika rehetra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Aka ohatra raha mahatsapitsika amin'izao fotoana izao dia efa sahirantsika amin'ny resaka rano ny jiro dia mba tsy ho andanindany foana ny rano dia aleontsika mba mitsitsy ny angovo mitsitsy fa tsy raha ohatra ka hoe mivoaka ny efitrantsika dia mba pihana ny jiro dia rehefa misarge telefônitsika dia tsoahana ny chargeur tompoko. Dia misaotra any amin'izay fanentana an'izay makasitraka ihany koa do averintsika farany le ika RSE Knapsa fampandrosoana maharitra dia misaotra ny tsika rehetrarehetra niaraka ihany koa mbola misy afatra koa tiany lova omena ampijeritsika
Ie, akoatra ny fiarovana ny fanentana momba ny fiarovana ny tontolo iainana eto anivon'ny CNAPS izay ataon'ny RSE dia eo ihany koa ny fanampiana n'ireo mpiara-mombonantoka rehetra ao amin'ny CNAPS izany hoe ny mpiasa ny mpiara-miasa aminy a sy eo ihany koa izay mety hoe manodidina ny mpiasan'ny CNAPS sy ny mpiara-miasa aminy dia izany hoe ny resaka any amin'ny fanampiana ohatra ny eo amin'ny sosialy a ny eny amin'ny fizahana fahasalamana sy ny fikolokoloana tontolo iaina araka nazavain'ny tendry teo. Ok, misaotra antsika rehetrarehetra niaraka ny lalao a. Dia amin'izao fotoana izao a nokana fotoantsika isaorana andreo rehetra izay miara-misalaha ao anatin'ny lalao tsora. Tsora! Misaotra ny televiziona malagasy a dia misaotra ny sary sy feo a dia mankasitraka manokana iny MCR Kado Tsimbazaza sy Jessie coiffeur manakambahiny a izay manao ny tarehy a sy manao ny taovolo dia entanina foana tsika hijery ny pejy a tsorabitsika ofisialy ahafahantsika manaraka ny vaovao mahakasika ny fandarana dia ny tsorabitsika miverina isaky ny alarobia amin'ny 2 ora dia amin'ny heriny anio toy izao a misy fandarana vaovao indray miaraka amina loha hevitra vaovao a dia mino izay fa mbola hiaraka hatrantsika ao anatin'ity fandarana ity veloma daholo ary natolotry ny TVM sy ny Bitskanto ary ny CNAPS firaisan-kina ho amin'ny fiainana sosialy ho an'ny rehetra